resaka tamin'olona ndray andro efa naveko teto amin'ny fiangonana moa le izy marary le olona dia milohany ivavahako azy dia ozy amantsy azy Jesosy a nitondra ny fahoriantsika Jesosy nitondra ny helotsika Jesosy nitondra ny aretintsika amen zany ozy izy paster aonao izy le olona mantsena dia fantaniko aminao a raha netiny le izy possible aveo a sady netiny le izy no entinao mba valio hoe maninona fantaniko aminao averiko fandohany possible ave sady netiny le izy no entinao mila manao safidy sika nipasika dia izao Jesosy mitondra ny fahotatsika ny aretintsika no fahotatsika fantaniko aminao netiny ary le izy sa entinao sa miaka mitondra nareo tanao le miaka mitsena dia efa mavesatra ny arona dia samy mitazona antaniko enao akaikinao sao dia mitazona samy mitazona arona sao dia samy mitazona ina moa nakanty izy ina filazana eny tanao fa mahazonao le izy samy mitazona tao an'le harona venareo sy izy hoe tompo tazomy ny ilany a dia zany mitazona ny ilany dia miaka mitondry nareo zay ve ny ambara amin'ny baiboly ny ambara amin'ny baiboly dia izao izy no mitondra azy tena keno akaikinao ny ambara amin'ny baiboly hoe izy no mitondra azy hoe nidika an'izay zany dia manomboka izao a le zavatra rehetrarehetra manahirana anao reo aza hoentina tsony fa alefaso any aminy daholo satria maniny tonga izy hanafaka anao am'ireo tonga izy hanampy anao am'ireo tonga izy hitondra an'ireo eo amin'ny toeranao midika tsotra hoe manomboka androany ny fahorianao rehetra raha vitanao mameno eo an' Jesosy dia Jesosy kosa anakalo anazy amin'ny fifaliana ozy izy Jesosy hoe hoetiko ty dia atakaloko fifaliana ny aretinao ozy izy Jesosy hoe hoetiko ty dia atakaloko fahasalamana dia akapoka taminy nasitranana azy galasika anabavy eo manomboka androany aza hoentina zay efa nentin'ny tompo tenenkeno akaikinao aza hoentina zay efa nentin'ny tompo hoe zany zavatra zavaiko anao zany misy zavatra ho ataontsika amin'ny farany nisy olona tany amin'ny sud-est vehivavy ihany moa rehefa mandeha dia matetika milolo harona tsy zay ve moa mandeha ny andalana izy avy mitsena dia milolo harona dia nisy sinoa anankiray nahita vehivavy milolo harona dia nalahelo le sinoa dia o le sinoa hoe mikara aoriana ao aoriana amin'ny camion ao dia nampiakariny tao le vehivavy dia mijoro aoriana le vehivavy fa sady mijoro le vehivavy mbola lolo aviny any le harona tenenkeno akaikinao hoe indraindray tsika hoe milolo harona ao anaty camion ny lehilahy anankiray izay indray ary mo piasy izy hitanao le mpanao batelage reny dia indray andro izy mitondra mibata ina moa anaty izy bata ciment tantara tena nisy ty a dia mibata ciment izy dia nalahelo anazy ny lehibeany dia olo lehibeany hoe aleo a fidianana borety dia fidianana borety le lehilahy azo le borety dia mena an'le lehilahy ty mba manampy anao ty mba manampy anao fa tena hitako tena reraka be anao dia lasa le lehilahy sady menimenina be raha misy kosa raha nga tena manampy trotraka ny problemako mihitsy ainao ny nanaovany anazy nalainy le ciment a dia nataony teo ambony borety dia le borety indray ny loloaviny antaniko enao akaikinao ny olana mpino hoe milolo borety hoe manina tsara galasika anabavy hoe manomboka androany fantaro fa efa netin'i Jesosy io zavatra hoentinao ao teneny hoe efa netin'i Jesosy io hoe manina tsara ary netiny io tsy netiny fotsiny fa natakalony ny fahafatesany natakalony fahavelomana ny aretiny natakalony fanasitranana ny fahantrana natakalony fitahiny hoy ny baiboly hoe Jesosy Kristy ozy izy dia tsy
fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Korintiana 4:9-7 noho ny pasika kalasaka nabavy dia afaka mananteny ianao hoe afaka notahina amin'izay ianao. Tenenkeno akaikinao afaka milaza ianao hoe afaka notahina hoe betsaka ny kristiana tsy mino ny fitahina. Za kalasaka nabavy milaza aminao fa afaka notahina ianao. Za resy lahatra amin'ity zavatra ity. Matombo Baiboly miteny hoe na dia nanan-karena ry izy dia nanaiko tonga malahelo ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Dia satria maninona tiany Jesosy hanan-karena ianao. Tsy resaka materialisme zany. Eto ambony tany koa misy olona ratsy loha e. Raha vao miteny vola ianao dia izy ratsy. Vao miteny reny ianao dia ratsy. Dia nefa efa jerena ny aposiny misy vola mampitehiteny hoe meona le ratsy. Ka tsy marina ve zany e? Ka tsy mampitehiteny kosa ve hoe meona le ratsy e? Kalasaka nabavy eo. Za te hilaza aminao tonga Jesosy mba hanaisotra anao ao ambanin'ny ziogany fahantrana mba hahatonga anao ho tahina ary ho fitahina ho an'ny hafa. Baiboly amiteny hoe mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Tenenkeno akaikinao hoe mba hampanan-karena antsika ny alahelony hoe. Ny tena marina zany dia izao, tsy planina an'Andriamanitra ianao mahantra. Mba teneny hoe tsy planina an'Andriamanitra za mahantra hoe teneny mafy. Teneny mafy. Misy olona milaza hoe mba afahako manatona an' Jesosy akaikaiky kokoa dia aleoko mahantra. Anao zany hoe marina zany teneno anazy anao zany hoe fa teneno hoe ny anao hoe tena mety amiko sady fitahina no voatabe mihitsy mavita asan'Andriamanitra nitsoky vavolombelona amin'ny fitahina foana dia mba tsy reraka Jesosy nahantra tetỳ ambonin'ny tany. Mampalahelo anie zany e. Jesosy zany nanaiky nahantra mba hampanan-karena dia zany re miteny amin'ny tompo hoe tompo aleo koa mahantra. Tenenkeno akaikiny hoe mampalahelo zany hoe za tena mitsodrano anao enao anatin'ny fianakaviana ny hanan-karena indrindra. Enao eo amin'ny toerana misy anao hampanan-karena anao ane Jehova ary za dia manonona manokana tsisy 4000 ny ray aza mivoaka ao anatin'ny fianakavianao. Ny zanakao dia zanaka olona manan-karena daholo izy rehetrarehetra. Ary za tena ambarako enao io dia ho kely ny arenanao noho ny zanakao. Manana noho ianao daholo ny zanakao rehetrarehetra. Ataovy amenina mafy be zany. Tena marina zany e. Kalasaka nabavy eo. Jesosy zany ny kapohana mba ho sitranako. Dia za rehefa baka isotsaina rehefa misy olona tonga hivavaka ho anao amin'ny fanasitrana dia ozy aleo fa tsy maninona za. Za tsy mino fanasitranana. Ohatra ny vizana fotsiny zany le tompoko kapohanareo. Ka tsy marina ve zany e. Nijaly fotsiny iny zany ny tompony kapohana raha ohatra ka tsy alaiko le izy. Tahaka ny hoe ray aman-dreny anankiray rehefa hiala andeha hiasa izy dia nandeha aloha be izy dia niteny tamin'ny nividy zavatra atao ambadiky ny trano, atao ambadiky ny tranonareo. Dia niala izy dia mividy izy tao amin'ilay episika tao ambadiky ny tranonareo menaka dia vidiny tao koa Nestlé. Tsika moa zany raha vao hoe ronono mandry dia Nestlé ihany. Ninona marika ninona daholo Nestlé fantatrao? Na chocolat io dia Nestlé ny anarany. Dia vidiny le Nestlé, vidiny le menaka, dia vidiny le mofo, dia vidiny le vary. Dia any ampiasana izy. Dia miteny amin'ny zanany miantso fotsiny izy efa mifony zanany hoe efa mifonao efa vidiny papa, efa vidiny papa ao daholo ao mivarotra ao ambadika ao ny menaka, ao ny Nestlé, ao ny mofo, ao ny croissant rehetrarehetra efa vita daholo fandana live. Dia tonga amin'ilay croissant le mpivarotra ianao dia ozy ianao hoe ny ana vary ihany fa io any foto-tsakafonay. Dia ohatr'izany anie kalasaka nabavy ny olona tsy mahalala mipasika e. Jesosy efa nanome famonjena ny fanahy. Jesosy efa nanome fanasitranana ny ara-nofo. Jesosy efa nitondra ny fahoriana. Jesosy efa nitondra ny ozona. Jesosy efa nitondra ny fahantrana.
fa ny antsika dia hoe aleo le fototra ihany le ara-panahy. Tenenkeno akaikinao hoe azariana ny volany dada sy mama hoe zay rehetrarehetra meny Jesosy ianao manomboka androany, raiso daholo izy rehetrarehetra, ifalio daholo izy rehetrarehetra, ataovy amenina mafy be. Zay nalohany Jesosy hoe dia mandovany zany androany. Avereny mafy, zay nalohany Jesosy hoe dia mandovany zany androany. Tongava aminao ane zany orana bavy eo aka ohatra aminao nakao ampalany vadinao, tsy niteny taminao akory izy, dia nividianany parure complète ianao, sy voamenina zany. Ny ranabavy rehetrarehetra tongava aminao ane zany raha inonao, tsy fantatro hoe naninona ny vadinao fa faly izy, dia mba tenao surprise ho anao izy, dia nividiny le izy, napetrany tao, vidianany inao kavina, dia tonga dia miaraka amina collier, dia miaraka amina bracelet, miaraka amina peratra. Ary tsy vitany eo fa napetrany eo koa le kopetra, le poketra amin'io tonga dia 2 marque. Inona zao marque fantatrao? Ny sasany nga misy marque reny. Dia napetrany eo daholo, fantaniko aminao, izy aminareo ranabavy raha tonga any tsy hiteny hoe sao dia mbola misy hafa ankoatran'ity koa. Le karana indray teny patronne ary eo any napetrany ity le lista, tsy zany ve? Fantaniko aminao, raha zavatra hita maso dia takinao daholo, fa maninona zay vitan'i Jesosy tsy ho takinao daholo. Ny antoko ny fandresenao dia zay pasika zay vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana rehetra, fandresena ho anao, fiainana be dia be ho anao, fitahiana ho anao, ataovy amen zany. Manomboka androany aza menatra miteny eo masony olona hoe Jesosy ampanan-karena. Nareo hanofo be, aza miady hevitra amin'ny olona tsy mahatakatra. Problème antsika koa ny miady hevitra amin'ny olona tsy mahalala. Olona tsy mahalala ny teneniny no edinao hevitra. Fona aminao rehefa tsy mahalala, ozy izy neny zay hoe rehefa miinsiste ny olona ka miteny hoe les éléphants sont roses, dia teneny hoe tena ils sont roses pink. Ka tsy maharanary ve zany rehefa ny olona ny te hionona amin'ny fahalalana, teneny izy hay atrehony ianareo hoe fa manomboka androany ny kristiana dia tokony samylaza hoe zaho amin'i Jesosy sitrana amin'ny aretiko rehetra ako, zaho no Jesosy afaka amin'ny fahotana rehetrarehetra ako. Mety misy olona miteny aminareo hoe ianao zany tsisy fahotana mihitsy, dia teneno izy tsisy. Le olona le malala ny tantaranao mihitsy amin'io ny alohanao, sira ve ianao fa tsisy, dia ianao miteny aminy tsisy, tsisy. Dia ozy izy ho avokako zany ny dossier, any aminao mety misy, fa ty aminay sy any an-danitra tsisy. Ka tsy marinary ve zany ianao zany manomboka androany, ianao le madio dossier tanteraka, ianao le olona voata no Jesosy, sitrana no Jesosy, mandresy no Jesosy, manana fiainana mandrakizay no Jesosy, manana fiainana be dia be no Jesosy. Andao tsika hitehaka mafy be. Rehefa tonga ny pasika ohatr'izao dia misy opérateur téléphonique ohatrany hoe Telma, Orange, tu vois quoi, tu vois oui, tu sais rehefa tonga ny ohatr'izao dia manao paka ry zareo, tsy hoe paka pasika fa natsony hoe paka dia fitambarana zavatra be dia be omeny indre mandeha, zay natsony hoe paka. Ditanao alainy téléphone anankiray dia manao izy hoe pak téléphone. Ao anatin'io téléphone io misy crédit 50 000 ariary,
dia amin'io téléphone io téléphone ino ty azo angalana sary ty smartphone. Dia io téléphone io téléphone anankiray rehefa vidinao ilay izy dia miaraka amina t-shirt dia miaraka amina casquette. Dia rehefa tonga any ianao hividy dia hiteny ianao hoe hividy an'ilay pakako, tsy hoe hividy an'ilay smartphone ako. Raha mividy an'ilay smartphone ianao dia tsy mahazo an'ilay paka ianao, ilay smartphone fotsiny anananao. Fa ianao mividy an'ilay paka, teninko ianao akaikinao vidy paka. Rehefa miteny ianao hoe hividy paka dia ianao inona mivoaka avy any? Arona ray manontolo mivoaka avy any. Te ilaza aminao aro-pahasoavana ray manontolo anao miditra ny ankonanao, aro-pandresena ray manontolo anao miditra ny tranonao. Lay arona avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ne hiditra ao aminareo mianakavy, ka ianao sy ny ankonanao dia andray famonjena, mandray fandresena, mandray fitahiana, mandray fiainana mandrakizay, ary tsy misy manitra intsony mandrakizay. Ataovy amenina mafy be. Tiako be ilay filaza anazy hoe joyeuse Pâques. Mba tenenkenao akaikinao hoe ny Pasika amintsika dia Pâques. Mba soraty eo amin'ny écran ane zay azafady, ny Pasika dia Pâques, P-A-C-K. Avereny fandroany hoe maninona? Pâques, Pasika. Zany hoe tsy famonjena fotsiny fa fiainana be dia be. Manomboka androany tsika tsiraray avy noho Jesosy, tsika tsiraray avy noho Jesosy, satria fa voavony Kristy Pasika ho atsika. Noho Jesosy dia afaka manana antoka tsika hoe fiainana be dia be. Afaka manana antoka tsika rehefa mivavaka ianao androany. Hivavaka zao tsika rehefa avy eo dia atombo eo amin'ny hoe ray eo noho Jesosy rehefa mivavaka dia heninao. Fa sahako milaza aminao manomboka amin'ny andro androany hanomboka hita valim-bavaka be dia be ianao fiainana. Misy zavatra tsy resinao hatramin'izay manomboka androany ho hitsakitsahanao tanteraka amin'izay, tsy hoe ho resinao fotsiny izy fa ho hitsakitsahanao tanteraka amin'izay, satria ny Pasika amintsika dia maninona tsara? Maninona? Mba mitodi kely ianao amin'ny akavianao dia teneno hoe ny Pasika amintsika dia Pâques. Dia masoraty eo ambany eo famonjena, fandresena, fitahiana, fanasitranana, dia asivy hoe etsetra. Asiana inona? Satria maninona? Noho ny Pasika goavana loatra ilay fatsakany, goavana loatra ilay loharano tsy ritra mandrakizay ny sokafan'i Jesosy ho anao. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy.